Miarabantsika rehetra amin'ny alanaran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'izao horonan-tsary zao. Anazava andiny tsoratra masina anankiray jerentsika ao anatin'izany izay mety sy tokony lesina ho raisina hoentitsika manohy ny fomba famindratsika amin'ny fanantonantsika bebe kokoa an'Andriamanitra. Dia tsy inona izany fa le verset apokalipsy 7:20 andininy 4 izay miteraka ady hevitra be mihitsy miteraka fifandirana ary miteraka tsy fitovian-kevitra. Tahaka izao ny vakin'ilay toko sy andininy apokalipsy 7:20 andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho, nanao hoe: miala aminy anareo ry oloko, mba tsy iombona anareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo milonja manjo azy. Izay le verset. Dia ny akamaroan'ny olona rehefa mandray an'io toko sy andininy io dia dans le sens amin'ny fomba fijery hoe manondro fiangonana, manondro anaram-piangonana, eny tsy maninona, manondro olona anankiray. Mety ho marina ihany zay, fa ny mahadiso an'le izy matetika dia noho ilay fitiavana te hanamary tena no entina manondro an'le olona. Aka ohatra anankiray isika, ny olona sasany, ny antoko-pinoana sasany, ny mpino sasany rehefa mandray an'io apokalipsy 7:20 io izy hoe miala aminy anareo ry oloko, dia manindry izy ary mampiseho izy amin'ny firesany sy fanazavana an'io toko sy andininy io fa hoe izy no marina dia ilay tondroiny no diso. Oro anefa rehefa tena zohinao, rehefa tena alalininao ilay toerana misy azy, dia ilay tondroiny fa diso ihany no mbola iainany amin'le toerana anambarany sy entiny manazava ny apokalipsy 7:20 andininy 4 io fa somary ataony amin'ny endrika mifonofonosana fotsiny izay fanambarana izay. Ataoko précis le ohatra, betsaka ohatra na tsy maninona ataoko hoe vitsy ary ireo karazam-pinoana na mpinotsotra izay manondro avy hatrany ny fiangonana katolika hoe miala amin'ny fiangonana katolika ianareo. Zay zany no andraisany azy, mba tsy iombona anareo ota amin'ny katolika, mba tsy hiatra aminareo ny loza manjo na anjo amin'ny katolika. Dia amin'izany hoe diso ny katolika fa miala ho izy dia mihaza ny marina. Izay ny fomba interpréteny an'io apokalipsy 18:4 io, ary hita amin'le fanambarana zay, hita amin'le firesany izay toetra sy fanambarana mandiso ny anankiray izay ary manamarina ny tenany izay. Kanefa hoy aho ataony somary hoe mivadi-drafitra fotsiny le izy fa ilay fomba fanaon'ny katolika ihany no mbola ataony. Ataoko précis ihany le ohatra, apiko ihany le fanazavana. Misy ny antsoina hoe paparay masina ho an'ny zareo mpino amin'ny katolika, dia inona ny zavatra misy ao amin'ny zareo hoe miala aminy anareo ry oloko. Izy zany mieritreritra fa hoe olon'Andriamanitra. Dia tsy inona fa manangana izy bisopy na manangana izy apôstôly. Dia iny ny tonony na antsoiny hoe papa, ikaiky antsoiny hoe ray, dada. Tovy le image fa saingy tsy asiana an'ilay fonosana hoe masina fotsiny, fa raha tena fa zohinao ny fomba fiainany ireny mpino ireny dia mametraka feno sy manisy lanja n'ilay mpitarika mety ho bisopy
na mety ho apôstôly, na mety ho mpaminany, na mety ho pasteur tsotra ihany koa, na mety ho evangelista, de antsoina mihitsy hoe dada. Efa ohatra anankiray zay. Ohatra faharoa, disoiny le katolika fa hoe mivavaka lahady, lazainy fa miakohoka amin'ny andron'ny biby ity, de ny azo no amarininy hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ota aminy, de mivavaka izy ny asabotsy, de amin'izay fotoan'izay izy le mivavaka asabotsy, rassemblement comme ohatran'ny ataon'ny katolika le rassemblement dimanche no ataony pareil rassemblement tsotra mihitsy hoe tsy misy ny mahasamihafa azy amin'le fiombonan'ny katolika vavaka, firaisam-pinoana katolika amin'ny alahady, iny ihany no entiny mivavaka sy aseho any anatin'ny fivoriam-bavaka amin'ny asabotsy. De ampiny fotsiny hoe manaja ny andro sabaty izy. Or nefa efa nresantsika teto ny hoe fomba fanajana ny andro sabata, ny fitandrimana ny andro sabata, ny fanekena, tontolo zany rehetrarehetra zany de tsy maintsy araka ny lalàna raha ny tokony ho izy. Zay ohatra roa zay de fa ampy izy tomantsika lesona hoe ilay tia ny soratra masina, tia ny boky ny apokalipsy ambara eto hoe miala aminy anareo ry oloko, de tsy ilay fisainatsika ireharehantsika hoentitsika manamary tena akory. Toko entre parenthèse hoe tsy ny rehetra ny ao anatin'izay. Taky ny ahoana moa zany ny tena vérité, tia ny eo apokalipsy 18:4 eo ambara. Ary nahare feo, ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe nahare feo, tsy ndriko tsara zay hoe nahare feo zay. Io le ambara boky ny apokalipsy any ao aloloha ao hoe izay manatsofina hoentina miaino aoka izy iaino, izay lazan'ny fanahy amin'ny fiangonana. Eto zany de olona en intimité amin'Andriamanitra tsy toa, tahaka ny Jauna en intimité tamin'i Jesosy Kristy tao an-danitra, araky ny vision hitany de izay olona manana izay fandrenesana izay no afaka mikapite, afaka misezira, afaka misambotra ny mesazy io, fa tsy hoe miala amin'ny antoko-pinoana ray ianao de miditra amin'ny antoko-pinoana ray, fa tsisy valaka amin'ny hoe miala mapara de miditra TGV izay kisary zay, na miala TIM de miditra Monima ka miviombio, na miditra MFM na tsy fantatro, antoko-pinoana isan-karazany arak'izay itiavantsika azy. Mazava angam'izay. Karaha miteny zany ny boky ny apokalipsy 18:4 reto hoe miala aminy anareo ry oloko de resaka fahafatesana makany amin'ny fiainan'ny tompoko. Fahafatesana ny tambiny ota. Zany hoe miala ao amin'izay tontolon'ny fahotana zay ny olona anankiray, mpino anankiray, fiangonana. Tsy miresaka dénomination itsika, tsy miresaka système itsika, fa miresaka église, corps de Christ. Miala ao anatin'ilay état de corps âme esprit, fehezin'ny ota, andevozin'ny ota, de makany amin'ny fiainana. Ho fantatrareo ny marina ozy ny baiboly, ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Izay le hevitra le izy tompoko fa tsy hoe miala katolika de mifindra sabatista, na miala sabatista de mifindra pentecôtiste, miala pentecôtiste ohatra de mifindra FLM na anglikana na ainsi de suite. De rehefa mifindra de manaratsy an'ilay mistahana sy ny alana, de manamarina n'ilay toerana misy or anefa mitsombadika fotsiny le izy arak'ilay niteneny teo hoe tsodrafitra sy mivadidrafitra, fa lay ny ataony ny alana ihany, lay foto-kevitra hijoroan'ilay ny alana ihany no mbola hijoroana aty amin'ny toerana isina fa amin'ny endriny hafa. Mety ho marina zay, fa ny ankamaroany aloha hatreto de lalany diso daholo. Zay le hoe misy lalana iverin'ny olona mahitsy kanjo makaiza ny hafarana, ianao mahay antohany, de tsisy valaka amin'izany mihitsy le hoe disoko ny batisa atetea anamarinako ny batisa asitrika. Or anefa l'état de corps âme esprit an'le olona milaza fa natao batisa
asitrika mbola verezin'le fitabatisa ATT pour vous dire, pour te dire mba hilasana amintsika zany fa hoe ity apocalypse 18:4 ity tompoko de tsy resaka hoe amariniko ny tenako de desoko ny hafa fa ary nahare feo tsy ndriko tsara zay resaka révélation io parole parlée parole révélée zay nga manao azoko ambara fa de mirary soa atsika rehetra mihina fa voarainao zany afatry zany tainy tompo Jesosy isika rehetra veloma tompo